Falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havako Andrea sy hiaino ny afatra izay omeny Tompo antsika amin'ny alalan'izao mofinaina tenin'Andriamanitra zaraina isan'andro izao. Andeha riombona mivavaka isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ianao. Andriamanitra manam-pahefana aminay ary mamindra fo sy miantra. Tsy nohony aminay fa nohony aminao Andriamanitra. Ary dia mahatanteraka ny fikasanao sy ny sitraponao aminay ianao. Toa tsinjonay ombenombeny, ilay famindram-po tsy misy fetra izay atobaka eo amin'ny fiainanay. Koa misaotra sy mankalaza anao izahay. Fa falo ny fonay, raha mbola afaka mandray indray ny antson'ny filazantsara-nao masina, ny teninao izay mandona ny fonay ka anarahanay ny sitraponao. Dia ny fanahinao masina ane hitarika anay sy andresy lahatra anay ary ampianatra anay ankatoavanay ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Romanina toko 4 andininy 20 hatramin'ny 720 ry havako no tenin'Andriamanitra ifampizarantsika indray amin'ity andro anio ity. Vakina ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: fa fony mpanompo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fa iny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no hiafaran'izany zavatra izany. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ho farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboinao aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mampalaza manokana ny bokin'ny Romanina ny fahitantsika fampianarana maro, lesona mahakasika ny fotom-pinoana, lesona mahakasika ny izay inona sy izay hitombona amin'ny finoana. Ary ity ary dia antsoina mihitsy hoe boky mikasika fampianaram-pinoana na boky dogmatika no hitantsika betsaka ao anatin'izany epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma izany. Eto amin'ity mofinainantsika ity manokana dia resahana makasika ny finoana na ny makasika ny ara-panahin'ny olom-baovao ao amin'ny Tompo, na izay antsoina koa hoe olona resy lahatry ny filazantsara, olona nandray ny filazantsara. Ka dia resahana manokana eto amin'ity mofinaina ity ny vokatry ny fanafahan'ny Tompo, na ihany koa hoe ny vokatra azon'ny olon'afaka ao amin'ny Kristy. Zao ohatra no ambarany andininy 2:20 manao hoe: fa ankehitriny rehefa afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Arak'izany dia mizara roa mazava tsara ny vokatra azon'ny izay olom-baovao na olon'afaka ao amin'ny Kristy. Voalohany, ny vokatra azon'ny olon'afaka dia ny fahamasinana.
ny fahamasinana. Raha mamaky isika ry avako manomboka any amin'ny 1 amin'ity toko fahenina ity, dia resahana ombenombeny ny mampiavaka ny olona taloha sy ny olona vaovao, ny olona mbola voafatotra sy ny olona afaka. Manomboka any amin'ny 1 dia ampitahain'i Paoly ho toy ny efa maty ao amin'ny Kristy ny olona izay nandray ny filazantsara ka ho velona ao amin'ny Kristy ihany koa. Fa eto amin'ity 12 hatramin'ny 13 ity indray dia sarina fahafahana no entin'ny Paoly apôstôly milaza ireo olom-baovao na olona nandray ny filazantsara ireo. Arak'izany tsy mitovy intsony amin'ny fiainany taloha tamin'ny olona ninofo azy ny fiainan'ireto olona afaka ireto, fa efa miaina ny fiainam-pahamasinana izy. Ny fiainam-pahamasinana no ambara satria miditra sy manomboka miaina ny tontolon'Andriamanitra izy, ny tontolon'Andriamanitra masina, ny tontolon'Andriamanitra feno fahamasinana, izay adika koa hoe miavaka, zany hoe miavaka amin'le fiainany teo aloha ny fiainany rehefa manjary olona afaka izy. Noho izany, satria miaina ao amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra izy, dia ambara fa tsy misy tsy fahamasinana ao amin'Andriamanitra. Zao mantsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehova Andriamanitrareo. Fiainana miavaka, fiainam-pahamasinana, fiainan'ny olom-boavonjy, zany no fiainan'ny olona afaka ao amin'ny Kristy. Tsy mahatsiaro intsony ny fangejan'ny Satana sy ny fangejan'ny otazy, arak'izay ambaran'i Paoly ihany mantsy ao amin'ny Korintianina 1:9 dia ambarany fa isika ihany koa dia efa mba toy izany ihany ny sasany tamintsika fahiny, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika ho ny voalazany. Korintianina 1:1-12. Arak'izany ry havako malala dia mazava fa izany fiainam-baovao ananan'ny mpino miaraka amin'ny Kristy izany indray no izorany manomboka eo amin'ny fotoana izay anafahan'Andriamanitra azy amin'ny aiziny ny ota sy ny fahafatesan'ny fahotana. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ihany koa ry havako malala dia ny hoe ny vokatra raisin'ny olona afaka na vokatra azon'ny olona afaka dia ny fiainana mandrakizay. Hoy ny voalaza manao hoe dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia ny fiainana mandrakizay. Mbola mafisiny ary eo amin'ny 17 manao hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy atombotsika. Tombotsoa lehibe omen'Andriamanitra tombon-dahiny manokana ny olona izay manaiky hiala amin'ny fahotana hiditra hiara-iaina amin'ny tontolon'Andriamanitra dia ity fiainana mandrakizay ity. Ny fiainana mandrakizay dia tombony manokana omen'Andriamanitra izay manaiky hiara-belona aminy, izay manaiky hiaraka namono tamin'ny fahotana ka nandray ny fiainam-baovao. Tombony omen'Andriamanitra ho an'izay manaiky hiara-maty taminy ka hiara-belona aminy indray. Tombony ho an'izay manaiky handahany Satana sy ny asany rehetra dia omen'Andriamanitra ny fiainany, na ny fiainana mandrakizay zany, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny tontolon'Andriamanitra mihitsy no omeny ho any izay mpanaradia azy. Mazava ry havako malala ny ambarany soratra masina fa
tena fiainanao amin'Andriamanitra, fiainan'ny olona afaka ihany, io fiainana mandrakizay io. Hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:5-10, ny 15 manao hoe: fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo amandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay, ilay fiainana ara-panahy izay mandray ny tompo no miaina sy misitraka ilay fiainana mandrakizay izay omeny tompo. Ny mifanohatra amin'izany kosa, ny karazam-pahotana maro samihafa dia manalavitra ny fiainana mandrakizay ka tsy manana anjara ny amin'izany izy. Ao amin'ny Korintianina 1 ihany, ny 9, ny 7 sy ny manaraka dia milaza manao hoe: moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ambara arak'izany fa fiainana lavitra an'Andriamanitra ny ananan'izay rehetra mbola miaina amin'ny fahalotony ary mitoetra amin'ny fahotana. Raha vakiana mantsy ny toy an'ilay Korintianina 1:9-7 teo, zany hoe ny 10 dia hoy ny voalaza manao hoe: aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akerina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Verimberina mandrakariva zany tenin'Andriamanitra zany, ary hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia hitantsika fa ny osa sy ny tsimino sy ny sisa dia any ivelany ho ny voalaza. Ry havako malala, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika, fa nanaiky izy hampitoetra antsika miaraka amin'ny zanany, hanome antsika ny lova tsara indrindra miaraka amin'ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy zany, ny fiainana mandrakizay, ny fiainan'Andriamanitra, ny fiainana ao amin'Andriamanitra mihitsy no fony iainantsika, satria efa nomeny antsika ny zanan'ilay tokana hamonjy antsika. Noho izany, tsy misy fahatyantoka na oviana na oviana ny mandà ny Satana sy ny asany rehetra. Tsy misy fahatyantoka na oviana na oviana ny mandà ny fahotana sy ny ota izay tsy andovantsika ny fiainana mandrakizay. Fa mifanohatra amin'izany kosa, raha manaiky isika handà azy any Satana sy ny asany sy ny fahotana, dia efa mampanantena antsika sahady Andriamanitra fa fiainana tsy vetivety fotsiny hita maso, tsy ny amin'izao mandalo zao ihany no ampanantenan'Andriamanitra antsika, fa ny amin'ny maharitra sy ny mandrakizay mihitsy. Dia ambara arak'izany ry havako malala, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra no nanomezana antsika zany fanomezana sarobidy loatra izany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany, ao amin'ny zanany, ao amin'ny Jesosy Kristy no ahafahantsika mandray sy misitraka zany fiainana mandrakizay zany. Antsony filazantsara amintsika ry havako malala zao tenin'Andriamanitra izao: hitodiantsika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hitodiantsika ny amin'ny lasa sy ny fahotantsika tany, fa mba hitodiantsika amin'ny Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo, ilay mpamela heloka, ilay vonina andray antsika amin'izao pôzintsika sy toetrantsika sy amin'izay toerana misy antsika tsiraray avy izao. Dia mahereza ry havako fa Andriamanitra tsy mandao na mahafoy, ary Andriamanitra tsy hanary mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra, ny famondram-po sy ny fiantrano miariary aminay isan'andro isan'ora ny fitiavana sy ny famondram-ponao, fa tsy fonao hisy ho very izahay, fa ny alana amin'ny ratsy mba ho velona. Ka dia indro efa mampanantenanay sahady ny fiainam-pahasambarana sy fiainam-piadanana ao aminao Andriamanitra, raha toa ka manaiky izahay
hiala amin'ny fahotanay sy andahany satana sy ny asany rehetra. Misaotranao zay Tompo fa tsy maty antoka manaradianao, fa omenao fiainam-pahasambarana ny olon'afaka ao aminao, sady tsy vesara ny fahotana izy no miaina ny fiadanana ao aminao Andriamanitra. Misaotranao zahay ary amin'ity andro anio ity no anekenay sy anavozanay indray ny fandroranay tena eo anatrehanao, anompo anao tsy misy fetra amin'ny sehatra rehetra, amin'ny fomba rehetra, amin'ny fonay manontolo sy ny sainay manontolo ary ny fananay manontolo. Mivavaka manokana izahay Tompo amin'ity andro anio ity ho an'ireo rehetra izay mbola lavitra anao, ho an'ireo rehetra izay mangetaeta fanafahana izay ampahorian'ny demonia amin'ny endriny maro samihafa. Tompo, ny teninao dia miteny fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa ampanantenao ny famondram-ponao re zahay hiainanay ny fiaina-tsambatra sy ny fiainam-pahasambarana mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.